Misy olona tena kamo andeha hivavaka rehefa lahady, ary rehefa anontanianao izao inona ny antony dia tena tsy misalasala mihitsy izy milaza aminao hoe ka ilay toritenin'ilay pasteranay tena tsisy ahazoko mihitsy, reraka fotsiny aho mandeha makany fa tsisy empanahy miditra ho ahy mihitsy. Dia izao no torohevitra omeko anao, Andramo rehefa Asabotsy toy izao eto mibavaka ny toritenin'ny pasteranareo. Dia mivavaha mihitsy koa ianao dia mangatao hoe tompo apetrao am-bavan'ny mpanomponao ny teny izay sahaza ho ahy indray rahampitso, na dia fehezanteny iray ihany aza, aza velan-dalo amiko fotsiny fotoana rahampitso. Dia ho hitanao ny vokany, ho hitanao ny vokany fa na ny hira na ny vavaka ny zavatra rehetra izay atao dia azon'Andriamanitra hitenenana aminao daholo. Itsika tsy manenjika mpanompon'Andriamanitra etsy sy eroa izany, fa eo amin'izay fiangonana efa nametrahan'Andriamanitra anao dia mamoaza any manompo an'Andriamanitra eo, fa izay ny sitrapony.